Araka ny nambarany mpahay toe-karena iray kosa mody tsy vao izao ny avy eo anivon'Italy mbola mpanjakana no nilaza fa misedra fahasahiranana goavana ny kitapo mbola mpanjakana izay ary anisany vesatra izay tsy maintsy zakay ny fanampinana subvention izay tsy maintsy hoentina eo amin'ny sehatra ny solika sy ny herinaratra mba hiazonana ny vidin'izy ireo manana ny ambarany tokoa moa manoloana an'izay fanambarana izay ny mpahay ary toe-karena. Betsaka ny ezaka natao tao anatin'ny efatra taona farany teo mba ahafahana mandanjalanja ny vola miditra, ny vola mivoaka sy ny famatsiana ireo elanelana misy. Ankehitriny mila ho tapidala-kaleny avy eo anivon'ny tahiry-mbola mpanjakana manoloana ny olana ara-bola izay sedrainy. Ny ena ireo vola miditra eo amin'ny abaseranana sy ny etra izay nahitana banga 920 sy 200 miliara nandritry ny enim-bolana voalohany raha oharina amin'ireo tombatombana. Ka dia nisy ny mpahay toe-karena nitondra ny heviny manoloana izany. Ny olana aloha zany dia efa tena marefo dia marefo ilay toe-karena dia sarotra zany no mitaky hetra amin'izao fotoana izao. Satria ao anatin'ny krizy raha teokontsika dia ny olona zao manao izay tsy andoavana hetra ary mikaroka amin'ny fomba rehetra tsy andoavana ny hetra dia miaina zany ilay vola mivitra amin'ny kitapo mbola mpanjakana. Faharoa manarakaraka an'izany efa nanao ny azony atao tokoa ny kitapo-bola mpanjakana hatramin'izay tamin'ny fanaovana bon du trésor fa ny olana amin'izay fotoana izay dia zao hoe tsy maintsy misy vola zany any amin'ny banky fa ny banky ve zao manana vola hividanana izany bon du trésor zany. Ao anatin'izany ny fandoavan'ny trésor koa ny tataony zay bon du trésor zay satria ny bon du trésor zao dia eo amin'ny 5% eo dia tsy maintsy omena koa ny zanam-bolan'olona dia izany zavatra izany zany mivangongo atao hoe mahatonga an'izy hoe tena sahirana tokoa ny tamin'ny tahiry-mbola mpanjakana. Nanehon'ity faran'ny heviny ihany koa ny fitombon'ireo asa ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna na ny secteur informel nandritry ny krizy izay voaresaka be tatoato. Ny secteur informel mahasoa ny ekonomia toe-karena ao anatin'ny krizy satria na tsy mantohetra ary izy ireny dia ny vidin'ireny zavatra any amin'ny secteur informel ireny mora noho ny any amin'ilay secteur rehetrarehetra. Ohatra fotsiny izany zao hoe ny vidin'ny friperie zao dia afaka mbola miakanjo ny olona noho le vidin'le lamba ambany be dia na ambany ary ny fahefa-mividin'ny olona satria be dia be ny olona tsy manan'asa dia vitaviteny ihany aloha ny fiainan'ny olona ary na sakafony olona ary dia vitaviteny. Amin'izao fotoana izao nge ny olona be dia be mihitsy ny mihinana lasopy anankiray ho an'ny olona 3-4 ao anatin'ny trano amin'ny andro hariva dia atao be rano fotsiny dia iny no hamelona kely. Izay zavatra zany mahatonga an'ilay hoe le secteur informel tsara ihany ny siny. Mikasika ny resaka kolikoly izay lovaboasin'ny faribolana mpandinika ny toe-karena eto Madagasikara omaly na ny crème dia voalaza fa sarotra ny manala kolikoly eto amintsika izay mifandraika amin'ny resaka fihavanana.